Mirabantsika indray ry tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao eto amin'ny Alliance 92 ity amin'izao alarobia izao. Manambainy ny fandarana toy ny mahazatra fa amin'teny ity mpanao gazety teo aloha ary mbola mikirakirana izany hatramin'isika amin'ny teny izao no vahintsika mpandalina ny raharaha iraisam-pirenena na ny eto toerana ihany koa tsy izy moa fa Gilbert Rarzatovo miarabanao ny fandarana ambarao eto amin'ny Alliance 92. Miarabatoko. Anomboantsika ny resadesaka ny raharam-pirenena amin'ny akapobe ny Gilbert Rarzatovo amin'ity alarobia amin'izao rehefa ampiresantsika izao aiza hoe zany firenena. Ny message ny FFKM angama tamin'ny Pentecôte no mamitina azy hoe marary ny firenena. Zay ny filazaroa azy. Ary raha mahita ny zava-misy ny amin'izao fotoana izao fa tsy hoe analizy na resaka ina fa zavatra tsapan'ny olona rehetrarehetra. Tsapan'ny olona rehetrarehetra mifasairana raha ohatra fitinina fotsiny de zao raha eran'i Madagasikara zany na sosialy zany hoe ny fatra rehetra misy eo amin'ny fiainam-pirenena de ao anaty fahasairana avokoa. Ny raha miteny fahasairana de tena fahasairana lalina zany hoe miompampana ny fahantrana manenika ny Madagasikara manontolony tsy fandripahalemana sy ny tsy fanarahana disiplinina le lalàna ao anatina fiarahamonina mihitsy amin'ny akapobeny dia marary ny fahefam-panjakana. Le io endrika misy amin'izao fotoana izao io dia ny fahefam-panjakana no voatotoana mafy. Amin'izao fotoana izao maro ny antony mahatonga zany ka mbola mety voapasantsika ihany mikasika an'izay fa amin'ny akapobe zany na toe-karena na arabola na fiaraha-miasantsika amin'ny any velany dia tsisy mihitsy mba zavatra anankiray hoe io kosa nge mba misy mihiratra fa amin'ny fiainana akapobeny mihitsy zany no ao anatin'ny fahasairana lalina amin'izao fotoana izao. Inona no mahatonga an'izay ary iza ny tena tompona andraikitra voalohany? Tompona andraikitra voalohany aloha na tiatsika na tsy tiatsika zay mitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Ny antony de zao rehefa nanao ny fampelezan-kevitra zareo dia nilaza fa anarina ny firenena ary hitady lalana faran'zaingana mba ampitombona ny fiainam-pirenena zay tokony izy azahoantsika mandeha maka ny fampandrosoana raha teo karena sara sosialy. Zay zany ny zavatra misy fa saingy zao misy zavatra maro tsy maintsy jerentsika. Raha ny tantara Madagasikara atao anatin'ny 20 taona mahery hatramin'ny azahoantsika indépendance anjery fahaleovatena dia tsy misy afa-tsy tantara na krizy sy tsy fitombena ara-politika ny stabilité politika ary marefo de marefo ny fiainam-pirenena amin'ny fragilité zay foana zany ny ainantsika teo dia ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia vokatr'izay krizy mifandimbo zay tsy nahitantsika fanafana. Ny zavatra misy moa de no hoe io hitantsika amin'izao fotoana izao io dia endrika ivelany la forme ohatsika. Ny mpanoratra anankiray Victor Hugo miteny hoe la forme c'est le fond qui monte à la surface. Zany hoe le vokatr'ilay zavatra misy ao anatin'ilay toetra raha amin'ny akapobeny io mitranga aty ivelany io. Fa saingy zao nitsika ny any krizy lalovantsika zany safosafona daholo. Tsy nizotra nakany any tena hoe diagnostika mitombontsika zany hoe fitadiavana an'le marary. Tsy nizotra tanteraka makany amin'ilay resaka fitadiavana faka an'ilay aretina mahazoantsika fa ny safosafona fotsiny tsy netsika zany rehefa mamaha vahaolana mitady vahaolana eto a Madagasikara de hoe ndao ho any Maputo na ho any Sénégal na mitady vahaolana de hoe ndao ho any amin'ny fividianana. Zany rehetrarehetra zany tsy vahaolana zany fa efa aty amin'ny farany amin'ny krizy zany voazo hoesana ny makany velany aloha tsy mety amintsika zay. Tsy mety amintsika zay satria tsika manana fomba fiarahamonitsika zay efa nisy hatramin'izay na Madagasikara na Madagasikara dia itsika menakaviany afaka mamaha an'izay olan'izay eto amintsika. Ny zava-misy zany de zao zay solution rehetra nitadiavintsika de solution active aingana be loatra na ny solution tadiavintsika dia ny résoudre problème superficiel fa le fakan'le problema tsy nitadiavintsika. Tsika zany mieritreritra fa politika na sosialy fotsiny mahatonga ny problema eto amintsika io dia atodika makany ampanao politika foana ny resaka hoe andotsika hitady vahaolana politika na hoe ndotsika hitady vahaolana sosialy de hoe tsika menakavy tafiditra anaty cercle vicieux de mipetraka amin'izay mifanontania hoe problema sosialy ve na tonga le problème politique sa problème politique na tonga sosialy zany hoe la logique de l'œuf et de la poule. Zay zany ny resaka misy amin'izao fotoana zao fa nefa krizy eto Madagasikara faran'izay lalina be mety sociologique
mety anthropologique mety culturel tsy hoe mety matsy fa zay mihitsy mety poids de l'histoire tantaratsika itsika sy réconcilier tamin'ny tantaratsika kory de mieritreritsika fa mahaproblème théorina de lay problème conjoncturel le problème conjoncturel de zavatra mitranga fotsiny no tadiavatsika fanafana dia sopodrazina problème nataotsika fa mijery ny afaka ny problème de mijery mpanao politique andoka anao réconciliation tsika le réconciliation resana indray réconciliation tsy fantatra kory inona moa zany le izy ao anatiny eo de atodika makany any amin'ny fampivanam-pirenena ndao tadiavany FFK za tsy zany tsy diso satria fa enao fa efanarampana ara-pinoana ny FFKM sy ny sisa fa misy zavatra tsy nataotsika zany le fond le problème lalazako tao hoe le problème mety anthropologique mety sociologique mety pas de l'historique culturel indrindra satria azadino tsika ny zanahany elabe atsasaka siècle antsika ny zanahana mahery ary to anatin'izao hainareo tsara ny tantara fanjanahana frantsay fa ny fanjanahana frantsay dia pitehina dolidoly ny frantsay ny tady lalana tao anatin'ny zavatra nataonao hoe ahoana ny assimilena ny colonie makaty amitsika zay tsy mitovany ny anglo-saxon ny anglo-saxon nekeny ny multiculturalisme zany hoe le resaka communautarisme ny azo nataony nakeny dolidoly le fahasamihafana tao anatin'ly zany hoe tsy mipitehina loatra ny culturel fa ny tsika tena ny culture mihitsy mipitehina ary rehefa tany ny culture mipitehina dia hitanareo ny résultat rehetra hoe France africain salamzao tamin'ny Omar Bongo maty tamin'ny 2009 iny sara tsy diso juin 2009 de natahotra mihitsy ny mpitondra frantsay so de mamoaka zavatra fahafetyrangaty satria tao anatin'ireny zay ny Glaser hoe le mpanodrakiray Glaser hoe arrogant comme un français en Afrique zany hoe izy le ao anatiny zany rehetrarehetra zany le problème atsika donc ny fotsika problème atsika eo any zay zany tsy hitatsika fa ohatra miteny keo ianao am'izay hoe mpitondra tsy mahay mitondra mpanao politika tsy mahay manao politika ny vahoaka tsy mihetsika za tsy mitady loatra an'izay le hoe vahoaka tsy mihetsika fa vahoaka tsy nanara beve fotsiny nanaraka fotsiny any le onjany nataon'ny politika zay zavatra tsika zany mitady vahaolana de hoe andao valiko sare moa zany fa lasa mifangaro be ny mpitondra tsy nanana an'le fahafana zao nitondra nefa ty fanjakana ty ny bénéficier zavatra atogoavana be de ny atogoavana be de ny hoe tsy nisy ny crise post électorale samba ny teto an-tantara Madagasikara zany hoe ina moa izy ty mpifanandrina tamin'ny fifidianana no tonga nanatrika ny investiture ny olona nandresy azy zany sambany zany so de hoe voatery fotsiny izy io tsy na voatery na tsy voatery le endrika ty ivelany reo fa communication ngeza be zany ka zay endrika ivelan'izay foana ngeny na voatsy eno ka zay ngeny resahako teo hoe fa iny aloha everiko fa zava-dehibe zay aloha nanaky an'izay ninina antony tsy fantatry zay antony fa ny zava-dehibe aloha zay zany hoe ny bénéficie an'izay zavatra goavana be zay aloha ty fitondrany ty ary de jero tsara fa ninina vava mpanao politika teto le tao anatin'ny fanoherana tsy afaka nanao ninina ny mpanohitra jero tsara fa ny ataon'ny mpanohitra nandritry ny fitondrana jonary mampianina de hoe melanareo fa tsy mahavita azy zay ny resaka voalohany oui midémissionné avy nareo mialanja manao démission fa tsy le miala le aongana zany de rehefa aveo ry zareo niakatra kely indray mandeha de mitsangana ary malagasy tena tsy mahavita azy tsondra fa hitsangantsika anongana an'io de rehefa aveo indray voainga kely indray ndo hiaritatantsika zany hoe zany zay le sinuosité ataon'ny mpanao politique zay de nitikola zany de hoe tsy nisy opposition matanjaka zany teto tsy misy opposition matanjaka nentina mpitahotra ny resaka satria ny lalàna koa tsy afaka mampihoatra an'izay ola tsy mipetraka le lalàna le lalàna nanisy lalàna na tsisy lalàna mety afaka mipetraka ihany ny fanjakana ny aty amin'ny parti politique mety matanjaka ihany raha ohatra matanjaka amin'ny parti politique fa tsy maintsy miresaka ny fanjakana fa io zavatra misy am'izao fotoana zao rapport de force en faible io rapport de force en faible io ny fanjakana tsy afaka mandroso fa manao système dictatorial mo ao anatiny le resaka zay mienjany izy hoe anareo tsy malazo manao fihetsiketsena eny amin'ny arabe zany hoe le misy droit fondamentaux ny olona ampiariny tsy opitehiny zany tsy avelany ampiasaina mampiasa ny raison d'état zareo takany io resaka raha mitranga anareo resaka Claudine sy ny sisany anareo c'est une raison d'état ao anatin'izay zany misy endrika anankiray ao anatiny eo misy fahefana
misy ohatrany enjika jano saingy malemy rehefa miteny hoe dictature mantsy a dia le resaka tany Amerika Latina taloha nao anatin'ny sain'ny olona ry Pinochet sy fa tsy zay le izy fa le izy zany mitondra de milalao an'lay resaka an'leo hoe zay ny fahefa-panjakana sy ny sisa dia meritreritra zareo fa zay ny fitorana fanjakana tsy afaka mandroso zay lazako anareo hoe nanana tongeza be zay akalmy mahita ao amin'ny fasiny eo a parti politika malemy nefa izy tsy afaka manao na inona satria voafatotra lay poids de l'histoire en crise mifanisy teto amin'ny firenena tetoko atao ambadika zany a ny opposition tsy mahavitiny zay lazako anareo hoe io zavatra misy am'izao fotoan'izao io a de rapport de force en faible io ary rehefa rapport de force en faible io a de tsisy rupture de rapport de force zany tsy mety tapaka le rapport de force dia ny situation tsy mandroso tsy miemitra de io problema be tsika io tsy anaovana anazy mampatahotra ihany izy io zany tena mampatahotra be satria miandro fotsiny zany a an'izay point d'éclatement quelque part tsika iza le miandry ny firenena mihitsy satria tsy fantatrao misy renyle vindicte populaire reny mety miteraka problème explosion sociale tampoka ao satria na le fanjakana zany le fahefa-panjakana tsy misy tsony fahefa-panjakana tsy misy ny dika zany de zao raha vajerenareo a le vindicte populaire ane zany ny dikany le vindicte populaire manao zay tiany atao le aizany izy hoe mandeha be de manjaka my banditisme et zéro mandeha ny kidnapping mandeha ny vindicte populaire mitombo foyer de tension sanatranatranatranano zany rehetrarehetra zany no milaza fa le fahefa-panjakana mise à mal le fahefa-panjakana ary am'izay fotoan'izay tsika dia ny vahoaka no mijaly eo anatin'izay satria le fanjakana tsy afaka mametraka amin'ny fahefany de tsy afaka mandroso ny opposition tsy afaka manao ok'izay raha ohatra mantsy any Afrika io na tany amin'ny toerana hafa zavatra hafa noho ny zavatra nitranga am'izao zavatra misy ao fa eto amintsika de misy équilibre de force na faible anakoroa deux camps faible de lasa mistagné ny situation ary rehefa mistagné ny situation misubiran'izay ny vahoaka de ny vahoaka io zany no mijaly tsy afaka manao na inona vahoaka satria tsisy zavatra iantsapazany tsony ny syndicat zao ny mihetsika syndicat koa tsy fantatrao hoe inona marany aleny syndicat ao anatin'le izy ve inona le problème sociaux ve satria raha vao miteny syndicat ianao de problème social dikan'izay de lasa zay zavatra mitranga mifanohy am'izay ihany misy andraikitry ny fiarahamoniny pirenena ihany keo société civile ihany keo rehetrarehetra ao anatin'izay satria samy tsy mahavita ny asany daholo zany ao anatin'ira matomby firenena sala am'izao eo ane fampandrona ny firenena na ny andraikitra ao anatin'ny firenena ombonana daholo zay le zavatra misy eto amin'ny firenena ny olona mandray anjara daholo zay le atao hoe acteur ao anatin'ny vie nationale samy ao anatin'ny léthargie daholo zany ny olona rehetrarehetra am'izao tsy misy mihitsy zany boussole mba azahoanao aizatsika am'izao fotoan'izao zay ny azako anareo hoe faran'izay manahirana am'izao fotoan'izao ny zavatra mitranga eto Madagasikara eny fa na de ny tafika aza zay verina fa hoe namono filaza azy tandroka fiarom-volosana na hoe dernier rempart filaza azy tsy hitanao beniany fa voalaza fa misy miaramila ry tratra tany banditisme tary misy gendarme tratra sala am'izao gendarme de vao mitaraina mihitsy hoe zay amin'ny vindicte populaire de mijaly zay fa nataotsika mba hiara-iasa amin'ny voanika marainy zany enika tao anaty radio dikan'izany rehetrarehetra zany dikan'izany zay dernier rempart ve nefa mitaraina de inona tsony zany tika zany am'izao fotoana tsisy tsony anke zany nefa tsika efa miresaka fifidianana nefa tsika miresaka fifidianana zay lazaka hoe tsy hoe ndao atao amin'ny fifidianana de zay mivaolana fa raha miditra amin'ny fifidianana io tsika am'izao fotoana zao vao miasa toy ny lonilony satria inona moa zany zao dikan'izany zany aloha zany le fitondrana mitondra ihany aloha non tsy aloha fitondrana mitondra ihany aloha tsy zany ny dikany fa ny mandat constitutionnel fa tokony tady vahaolana aingana zany zao zany tsy misy mahazaka fitsonon'io mahita lalany ivoahana amin'io na ny fanjakana fotsiny na ny opposition fotsiny na ny fiarahamonim-pirenena fotsiny na ny miaramila fotsiny fa tsy maintsy ho isy tokony concertation anatin'io zavatra io hoe inona ny ivoahana zay moa le lazayntsika hoe fifampitenena eo anatin'ny samy malagasy zay ilaina zay no iza nitondran'izay iza mbola tote nitondran'izay ho tonga am'le fiaraha-mitantana any ve zany zay raha zay fa niokevitra ao zay io anezy zavatra ny any fahitako an'izy io misy zavatra be de be za tsy de tia loatra n'le refondation fa misy restructuration tokony atao be de be eo amin'ny lafin'inony io amin'ny lafin'ny fiainam-pirenena manontolo mihitsy misy zavatra nitsika ange zao ny olona fotsiny miova fa ny fomba mampanao sy ny système mitovy ihany de tsy misy zany tsisy nainakalesona zany
tsy hoe nakalesona tamin'ny histoire fa ny tena izy hoe tsy nisy nahy nanana vision sy organisation. Zay problème eto Madagasikara, manque de vision et d'organisation. Zay ihany ny zavatra avoatsika mivoaka amin'izy io hoe inona ny atombotsika raha anao an'le refondation moa zaraha za miteny hoe restructuration. Ahoana moa na azahoantsika mandeha makany aloha raha ohatra ka ny atoko politika tsy mandeha amin'izy. Ahoana na azahoantsika mandeha makany amin'ny fifidianana raha ohatra ka tsy misy olona afaka mijery hoe inona ny tokony atao ary teny raisany eto fa zay olona tonga ao anaty fitondrana de manova constitution. Miaro izy ko. Miaro ny tenany izy. Zay le izy lasa classe politique à part de lasa mandeha ho azy io resaka corruption sy anna rehetrarehetra io satria lasa afangaro zany a na resaka avoir savoir sy ninona sy ny pouvoir ao anatina fitondram-panjakana satria tsisy ravitra mipetraka ny eto hoe pérennisation des systèmes tsy misy. Zay mpitondra tonga anaty fanjakana ndao hovana ny constitution, ndao hovana ny anara ministère, te mipetraka ombotsoroatra amin'ny président de mipetraka ombotsoroatra tsisy fanjakana azo atao amin'izany. Inona no atsanganao anatin'izay fa ny zavatra rehetrarehetra mifampidinika de hoe inona avy ny zavatra tsy azotsika kitihina intsony eto an'ity Madagasikara ty fa raha misy azoko tiana dia resaka ifanarana ao anaty référendum zay fa hono Gilbert Zatovo zany rehetrarehetra zany de tsy afaka dinihina ihany ko nivon'ny parlement te. Ny parlementsika ne jereo tsara fa amin'ny parlementsika zay lazako anareo ny compartiment amin'ny fiainam-pirenena rehetra ne efa potika daholo. Jereo nge parlement ny fitondrana fanjakana éminemment politique. Jereo tsara fa majorité ao anaty parlement ke zao ka le mpanambola avy any ambanivohitra grossiste na transporteur zay tsy manana notion na resaka fandaninana zany famolavolana zany lalàna ifezana ny firenena zany fa dia rehefa tonga ao izy de miaro ny tompontsony fotsiny nataony de lasa ahoana ny amoahako ny tany any amdoany rehefa zano zay ataon'jareo jereo tsara ny conflit ao anatin'ny Jehova tsy ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao satria en conflit d'intérêt fa tsy resaka conflit politique fa lasa affaire d'état satria tsy inona le olona le manana tofina ao amin'ny d'état le miresaka tafiditra ao anatin'le conflit politique ny afiaran'ny Claudine raha tsy haiko ny anara reny zany lasa affaire d'état satria conseiller ny président nanodidina ny cercle ny pouvoir le olona dia lasa manana problème tsika am'izay fotoan'izay zany ilazako anareo fa mikorotana tanteraka mihitsy zany ny fiainam-pirenena am'izao fotoan'izao ka ilaina ary ve reo parlementareo raha ohatra ka zay kosa ary no vola raha ohatra ka miainga am'izao rafitra kehitriny zao ka hoe tena ametraka zavatra tsika anao restructuration dia za mieritreritra fa mbola tsy ilaina aloha zany izy roa mihitsy tsy ilaina fa ao anatina fandanina volam-panjakana fotsiny le izy fa raha ohatra miditra ao anatin'le fampitenena a zany fiheverako azy de miaiky ny fitondram-panjakana fa ilaina ny fampitenena miaiky ny avy ety ivelan'ny fitondram-panjakana fiarahamom-pirenena sy ny sisa fa ilaina ny fanarenana ny firenena miaraka de ao anatin'izay mety ho tonga any amin'ny resaka hoe sady tsy miteny hoe transition bitsy na inona fa zay endrika an'izay ao anatin'izay fa hoe inona nanombotsika azy any amin'ny farany zavatra hifampidinina vao miresaka constitution ka tsika hoe Gilbert Zatovo ny olana amin'ny ty firenena ty olona foana ny tediavina aloha zay ka jere tsara fa ny de le olona reo ihany chaque crise a son nom de le rehefa niakatra rehefa misy le crise de olona zay lazako le hoe le olona foana miova fa itsika problema Madagasikara tsy problema na vola tena miteny amina hoe tsy problema na vola zany faux problème ny ilazana foana fa tsika mahatra satria ny antony de zao tsika manana an'io paradoxe angezabe io zay heureusement misy eto amintsika le un paradoxe angezabe de nouer une population excessivement pauvre dans un pays extrêmement riche heureusement misy ny zavatra fa ny olanana vision sy resaka organisation andehanana am'izay ny problème atsika jereo tsaka hito Antananarivo sans teny hoe miatake ny miaka amin'ny lazako anareo hoe problème vision itsika jereo ny na Madagasikara ny resako jereo nge ny atsasaka Madagasikara manontolo raha ohatra anareo ka mijery ny carte minière Madagasikara ny atsasaka Madagasikara manontolo menga avy any arana mandra-patonga ny amin'iny Bezasy an'iny ny andrefana manontolo feno bloc de pétrole jereo
pétrole fotsiny isy gaz naturel miainga any amin'ny eau territorialtsika zay zavatra rehetra misy eto am'izao tontolo zao na inona resanareo na diama na inona misy eto Madagasikara de tsika ve de mieritreritra fa tsy ho haitsika mihitsy ny ananandreo fa ny olona nalaitsika anao azy de amemena fahatany fotsiny tonga de zaraina nanomboka tamin'ny transition nahitako zaraina ny inona ity izy périmètre minier de tonga eo ny sinoa de tonga eo ny ana de maka de lasa mandeha fa tsy haitsika ve miaro an'ireo arenatsika reo anatin'izay zay le zako anareo hoe inona no ataotsika zay zany le fanontaniana hoe le organisation sy le vision mihitsy ny problème zay mitondra eo de raha notaninareo inona priorité priorité dolona social na inona reny aiza navitanao ananana an'zany aiza navitao rehefa anatina mandaray aloha rehefa mamaritra ianao manana organisation tsara anao sy manana vision tsara de hitanao ny priorité de priorité ny inona ny tsika ny tokony atao priorité ny atsika tokony ataotsika priorité de zay secteur manana effet d'entraînement rapide zany hoe ny minina par exemple azafaiky tsotra fotsiny izy hoe volamena voandroany any resandralako izy avomeny vaovao tany izy maleriva toy izy matsana maro olo ty mahazo 8 kilo par machine ony par jour ny sinoa any manakara moa sa mananjary de zay pas iko de tsy nenoko loatra lezy zany hoe miopapa anjany ny arena eto amitsika eto de ny resandratsiraka atao filière or mba eritreretinareo nga hoe angonitsika ireo filière or reo fa tsy alefa ny mpanao trafika makany Dubai de raha azotsika ireo filière reo de alefa anaty banque centrale 40 tonnes par an ony ny volamenatsika za mino fa be lavitra no zany raha 40 tonnes no anaty banque centrale tsika zay natao hoe encaisse métallique mety convertible hatramin'ny ariary eny de zany tsino atsika am'izay na mpamatsy vola na inona zay fotsiny de fa mivay ifatrana ameo papany io fa maninona ny tsy atao satria le lazainao tao presque hoe misy classe politique eo tsy mijery fa tsy mitombotsony fotsiny io tsy vo tam'izao fotsiny fa tram'izay io resaka classe politique ny karaha anaty fanjakana mba azahoana an'izay resaka zay de eo koa moa le communauté internationale me tsara velatsy eo anatin'izay izaka mihetsika de mody mananona foana fa rehefa jerentsika nkeny réseau ny le resaka ao anatin'le créen'le pacte colonial talohany mbola mitoy am'izao fotoan'izao hoe zany le azaka nareo ny sy tiavako nareo le Omar Bongo teo zany hoe ny olona rehetra zany am'izao fotoan'izao de mitady fotsiny le tombontsoa ny fanjakana sy ny sisa fa nefa zavatra misy déclic zao tsika makany tsisy latsika zay banque mondiale sy FMI zany za miteny anareo raha ohatra ka ny safiratsika tsy fantatro hatramin'ny ny antsika miditra anaty banque centrale de rehefa anaty banque centrale de anaovana appel d'offre international de amidy isataona de inona ny devise tsy hiditra ataontsika am'izay fotoan'izay ary inona ny vola tsy ho anana ny Madagasikara am'izay fotoana mety voalohany trosa de ny développement tsika de mety andehaingana be fa itsika zany manana problème ao anatin'izay de zavatra kototoana ataotsika jeretsika eto Antananarivo ahoana moa nahitan'ny olona mpivarotra ny anaty lalana tomobile tsy afaka mandeha tsony ny sotro na ny andravoanga na inanina nefa misy olona mitondra eto amin'ny mairie na Antananarivo de milazana misy conflit amin'ny fanjakana fobe de tsampy mivola anala mpivarotra amoron-dalana ve de tsy maintsy ilana vola ve zay ametraka ny éducation sociale citoyenne eto Antananarivo ve de tsy maintsy ilana vola ve ny dikan'izay il suffit d'une bonne organisation et d'une vision de milamina eo ahoana nanekeny olona hoe ny fanjakana no ibaiko azy nefa fantatry olona corrompu dolodolo ny olona rehetrarehetra atao Madagasikara na fitsarana gendarme na police fatamy manotra azy any natera be de zany ve de tsy hitatsika ahoana nanapitehana io am'izao fotoan'izao fa miandro vahiny any vela ve tsika hiady amin'ny corruption nefa zany azy ary raha problème inkony azy fa izay zany itsika mihitsy tsy manana vision sy organisation le fitondrana mipetraka eto mihitsy zay ny problème atsika any am'izao fotoan'izao de io mahatonga atsika mikorotana io de mifanometsiny eo fotsiny hoe ianareo no natonga an'io ka ihany tsy fa nitovy dolodolodolodolo ono ary inona mampangina n'le avaram-pianarana sy le manam-pahaizana ao anatin'zany démission généralisée tsy misy fanjakana mandeha raha tsy ny avaram-pahaizana sy ny manam-pahaizana no tafiditra ao anatin'ny fanaovana politika jereo tsara zao fa ny hafa ny mandray fanapaha-kevitra leur place nefa ny avaram-pianarana no avaram-pianarana zegny ny problème eto hoe misy démission généralisée ataony intellectuel ny rehefa intellectuel zany de miteny tsy anay zany fa ny anay de zay technicien de technicien zany fa avy alohan'ny mpanao politika dizy am'izay no manao ny politika ponysy ny paysage politique zao rakotra prédateur
zany hoe ao anatin'io a raccourci no enjena ao anatina resaka fanaovana politika fanaovana raccourci fotsiny politika fa mandeha koa ny fitenenana am'izao fotoana hoe tsy de ilaina ntsony ny diplôma fa mivola zao no miteny satria lasana culture na argent facile azan et résultat zay mentalité tonga oatra tsy la culture de l'argent facile zay créé ndreo événement be debe reo ka le argent facile vetivety de mampanakarany ça s'appelle l'économie souterraine misy eto amitsika mivazaha gaga rehefa tonga eto izy ko mandeha folo metre anao de mahita 4 fe nefa zay fa mahatra be Madagasikara aveja le izy c'est l'économie souterraine ka zay reo avaka anao hoe eo zany lasa misy conflit mba hazahoana manilika andreo intellectuel reo zay mentalité na argent facile zay ngaela mainy nyolona may le ty nyolona manakarena zay ngeny resaka eto hoe ary le manakarena tsisy loi sans foi ny loi fa mangalatra manao détournement manao complicité mananaritraritra de zay no lasa miteraka mentalité zay ary zay zava-doza ho an'ny firenena zay satria lasa culture na argent facile andresaka de kidnapping mandeha io aza eritreretinareo fa misy zavatra hafa fa tsy akoatrana vola ao anatiny io mety misy déstabilisation sy ny sisa zay culture na argent facile zay matsiravina eo amin'ny firenena zay mapotika ny firenena tsara aminy ona efa andresaka zay vola zay ihany ianao Gilbert Razatova inona zao nefa ran'le CBI le dinika tany Paris ny rana tamin'ireo mpamatsy vola sy ny mpiara-mambonantoka efa oeritrona tamin'ny décembre moa izy zany le resaka 10 milliards le resaka 10 milliards zavatra tsotra ngeny azy aza mieritreritrynareo fa philanthropie o resaka mpamatsy vola iresa-pirenena io itsika hatramin'ny andro tsiraona disako miteny zay ekeny banque mondiale sy ny FMI zay ianrena zao zavatra moyen de pression koa io rehefa amina sehitra anakiray rehefa tsy afaizanao mitatana io zany anaovaleo raha volan'olona rehetra reo vola miasa asaka tadidinareo tany am 1998 tany hoany hoe $1 investi avy atsy Afrique atsimo nanao azy $1 investi dans le pays en voie de développement surtout notamment en Afrique rapporte pour le bailleur de fonds $0,5 zany hoe vola miasa ny azo ira de vola jeté par la fenêtre itsika zany rehefa miraisonne zay nge lezaka anao rehefa miraisonne ngasy on raisonne en terme d'argent on raisonne pas en terme d'idée de mivoly zay fa anao anty le organisation anao tsy mipetraka akory zay raha ohatra manao société anao zay natao hoe structure d'accueil tsy structure d'accueil kory zavatra ataonao vola nangatanao melo de resakan'olo mena 10 milliards de dollars anao fa 10 milliards de dollars zany tsy ho avokandreo vola tonga eto Madagasikara io de vola ho any amin'ny investissement sociaux pratiquement efa mena fotsiny reo zany fa inona perdu fond perdu ho anjareo any fa vola hoe ho ampisamboranao zany sarotra be jereo ty lezakanao fanjakana ohatrany tany tsy misy fanjakana ny opposition tsy manana vision claire ina tokony atao société civile paralysée ny miaramila tsy fatantsolo zay atao mizy ahoana ny olona fanambola velona voilà de ahoana ny olona nandeha anatitra vola ao aminao esanao am'izany na inon'inona resaka ao anatiny mampiemitra ny mpampiasa vola ihany koa zay marina mihitsy zay mpampiasa vola tsy anaony io ao koa moa io koa aneny ny fampiasam-bola aza mieritreritrynareo fa zavatra hoe tena fitiavana Madagasikara io tendako mena 10 milliards nareo anatiny hoaniny io fa misy zavatra fomafo be dehibe ao anatin'ny relation internationale tsy misy afa-tsikera d'intérêt zay ro anatiny io ka rehefa misy ka mbola misy fomba azahoany mangejanao feanao mba azahoany tombontso bebe koa de mandeha foana de tsy sala am'izao foana zavatra hiatra amitsika anefa anao tsy afaka hitutoyer mihitsy ny olona ny velany communauté internationale ary tsy efa tonga ao amina un certain stade de développement Maurice afaka manao azy hoe any ane tsy omenay fa ny anao any amin'ny tany madinika hono zay lazaiko anazy le misy glazer moa izy teo naloatra an'le resaka an'le hoe la France sans l'Afrique c'est une voiture sans carburant any am'ireo de natramina surtout tamin'ny andro bongo atramina resaka liste na re manimo azy tsy maintsy pasina kely reny malala aloha mba jereny hoe mety amin'ny vezo zavatra zay lazako anareo le bailleur de fonds aza mieritreritrynareo fa de olona hoe amatsy vola nareo sala amin'io de anampy anareo sala amin'io ary io ninonina resa amin'ny fanjakana tsy azo io vola 10 milliards de dollars io raha tsy mandeha makany am'izay réforme tiany atao ny réforme tadiavinjareo de zao réforme judiciaire fanajana ny état de droit et de droit de l'homme zay aloha de assainissement au niveau de la gestion financière de l'État
de zay io izy vao mety manao sinon de le lazako anao tao argent jeté par la fin tsy amena io mihitsy zay hoe mahatonga atsika somary mihetsinanana zany hoe lasany amin'ny sinoa logika be zany satria izy io zany raha ohatra ka raha tena orientation diplomatique fa tsy gestion diplomatique gestion conjoncturelle de la diplomatie malgache de mitombona tsara io raha ohatra ianao ka hoe ozy izy ianao hoe okzay kosa aloha le fanaovana ny ohatrany zazakely hatram'izay satria zay mbola mitoy ihany zay le resaka an'le hoe pacte colonial mbola mandeha miaina tsy kelikely anananany ao anatin'ny rafitra be deaibe de mety le izy satria on sait tsika ihany mamama tamin'ny andro zavy alibera hoe miresaka hoe io financement parallèle le zavatra raha hay tsara mijery an'iny ka tena orientation ana resaka diplomatie malagasy io ifanarahana amin'ny vahoaka malagasy tsisy manao zany fa ohatran'ny resaka lutte de libération nationale io satria lutte tsika faharoa dia lutte économique indépendance économique tadiavintsika fa tsy fantatra fa so de réponse du berger à la bergère fotsiny izy satria nareo mampijaly de mananana de ndendea ho ato anany satria io zany lasa fadiranova anao anatin'io le axa Erdogan rajonary mampianina mampitahotra be ny tandrefany io azadiny fa tsy ny olona za mieritreritra ny sinoa tena mampitahotra ny tandrefana sinoa tsy problème ny tandrefana am'izao fotoana zao pour le moment satria ny sinoa tsy manana structure menga avy any amin'ny économie mamadika an'izany ho resaka géopolitique tsy aminy azy zany fa ny azy de hoe tonga amin'ny toerana anankiray izy de raha menao hazo izy anankiray eo alainy aloha ny raviny de alainy ny ratsany de alainy ny vatany de alainy ny fakany de lasa izy mody zay ny adinso fa ny tena grave eto ho an'ny atahoran'ny olona Russie nefa jerenao tsara fa Russie efa manana base ao Syrie Russie manana ao Méditerranée zany izy Russie manana base au Maroc donc ny any amin'ny partie ny Atlantique Russie mitady base Salom Diego Garcia aty amin'ny Océan Indien kanefa Maroc sy Russie efa nanao accord mikasika an'izay base militaire zay Turquie sy Russie efa miombona tsara be zao de efa manao an'izay alliance zay équation tsotra zany satria Madagascar égale mifandray amin'ny Turquie c'est logique io mety ifandray amin'ny Russie Madagascar ao anatin'ilay fiarahamiasa géopolitique mifanirana ao anatiny zay zany tena problématsika am'izao fotoana zao ka raha ohatra ianao ka mihazo azo sala amin'ny fa tsy mandeha tena amin'ny France raha mandeha andriamatora jonary mampianina ao ka tena manana an'le logika diplomatique any izy hoe tena tiana ataotsika vahoaka malagasy fa velao ametraka an'ity zavatra ity zao ny orientation politique atsika là c'est clair ny lalao ao anaty scène internationale izy mazava be ny lalao ny am'izao fa raha mitranga miemitra sala amin'io izy ny atsy tsy azo ny atsy mampitahotra ny olona dio koa mampitonga atsika ny azo azo io zay le azoko anao hoe gestion conjoncturelle de la diplomatie tsika tsy fatranetiny atsika diplomatie aiza zay ny olona efa nomevy ny ambassadeur de ohatrany tsy nomeny ambassadeur c'est ça notre diplomatie zany hoe le tsy fatra olona ihany ny olona izy marina zay président tsy fantatritsika inona tena tokony atao ny olona vao mipetraka de ny présence tsika ahoana no rôle tsika épanouissement tsika au niveau an'izao ahoana nanaovantsika an'izao ahoana ny relation ahoana ny coopération fa zany ohatrany tsy hitako zany manjavozavo am'izao fotoana zao farana ny fandarantsika isaorananao ny vahiny teto amin'ny fandarana ambarao Gilbert Rarzatovo misaotra indrindra atsika niaino sy nanaraka hatramin'ny farany ary ity fandarana itya mametraka ny mandrapitafa amin'ny manaraka indray veloma tompoko